Fanny Souemna, comme ça tu peux t'endimer. Palmerabatsika rehetrarehetra tonga Madagasikara dia miditra telefona mikasary aloha 1791 fa tsy ministre ianao de président rehefa avy eo ministre de président rehefa avy eo misy olona marobe to saorana ho an'ny volan-tsaina marobe fa rehefa aminandro manaraka tsika resaka lavalava misaotra betsaka daholo faly mahita anareo rehetrarehetra indray Toda chuva dam. Toda chuva dam. Meu lala, véi. Allora che sei boiasa? Allora che sei boiasa? Allora che sei boiasa? Allora sei boiasa roka? Allora che sei panno casetto boiasa? S'il te plaît.
Kelas nama. Ravatman, qui est l'homme d'affaires qui était proche de Radziwiłł, il a été inculpé à Maurice pour blanchiment d'argent et d'influence et pour divers crimes qu'on lui a reprochés. Comment il a fait pour les blanchissements? Je ne sais pas comment il a fait, on verra au cours du procès qui va suivre. Mais pour l'instant, il a été arrêté, il devra être donc placé en détention plus tard et il y aura un procès en cours. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il y aura un procès qui va suivre À Madagascar ou à Maurice? à Maurice. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Ah non, je ne peux pas de ça, de dire ça. Tout le monde le connaît. Et c'est combien le blanchissement d'argent? Oh, le montant est assez grand, mais on verra ce soir lors du procès. Il est passé en cours. On verra ce soir combien on lui reproche d'avoir blanchi. Parce que le procès est ce soir. Oui, mais on aura d'autres compléments d'informations ce soir. Ah, d'accord. Attends, on va casser un araka ny hitantsika malina dia mitazomina vondimaiky izany hoe arrestation fisaborana moa zany atao hoe arrestation dia tazomina vondimaiky fanana fahafana presidenty sy mivoaka ary mandehandeha tsony zany izy azo tazona ao amin'ny mandra-piandry ny fanadiadina izay atao anazy sy ny fitsarana izay atao anazy any Maurice ihany koa. Rehefa vita ny fitsarana any Maurice dia isika ihany koa mbola hitsara anazy na en même temps dia tsy maintsy efara amin'ny fanasasiana zany raha ohatra ka mitondra daholo fiampaka anazy. Naoraka tamin'ny ny fanesorana ny zoprenenany amin'ny Radziwiłł. Ahoana zany mety hiton'ireo zavatra natao teto amintsika? Mbola azo enjay Oui. Na dia miala raha ny zom-pirenenan'ny olona ray dia mieloka izay nataony dia azo enjena foana na inona zom-pirenena ananany. Tsy mampiova ny heloka nataony zany tsy fananany zom-pirenena malagasy. Miteraka ataontsika hoe conséquence politique marobe amin'ny zavatra nataony teto Madagasikara filazana fa efa very tanteraka ny zom-pirenena malagasy izay ananany. Mila fanadiovana Madagasikara, diovina na ny tanàna na ny toe-tsaina na ny fitsarana mazava ho azy ary indrindra ny politika mila diovina. Anao mampanao kasety ihany aloha azafady. Mandeha amin'izao hoe mety ministre Tena izy minitsy ny olona malaza. Raha io d'office jusqu'à 6 Mana
ministre na eh. Ronald ang ministre na eh. Se fizer uma rápida, veio. E levei, vava, veio 3,5. Marna mati. Vai na lala naquele, tem um live, ele e eu amo 3,5 tar que a fusão urani. Iya ne. Isso me lembra. Rina. Czy kontaktują Facebook, ale zacznie nie ma na czów na tej brokury. Chromosome. Merci de me partager, oui.
Ça fait quelle fête? Tu mets la pommade, tu n'as pas le temps. Quelle fête? Kanirsu. Tu mets la pommade, tu n'as pas le temps. Ça va te fêter. Ministre des présidents et non. Ministre des présidents, t'as d'une tout le tic que t'en aimes 91, 77. Ça fait quelle fête? Quelle fête c'est? Avec le tien. Voilà, tu vas pas le Voilà, tu change de dame Fanny Souemnay. Comme ça, tu peux t'enguer. Palmera batsika rehetrarehetra tonga aty Madagasikara dia miditra telefona amin'ny kasary aloha fa tsy Ministre non des présidents rehefa avy eo. Ministre des présidents rehefa avy eo. Isola marobe eto a isaorana ho an'ireo olon-tsaina marobe fa rehefa amin'andro manaraka tsika miresaka lavalava misaotra betsaka daholo faly mahita anareo rehetrarehetra indray. Ministre des présidents. Selfie azafady io. Sao dia mba afaka miteny amin'ny video? Afaka miteny amin'ny azafady. No direct koa ianao. Izay koa zany manao fangatahana ny mpiasan'ny tafo rehetrarehetra mba avoaka azafady mba mila justice zay ho an'ny mpiasan'ny tafo rehetrarehetra satria be dia be ny manao tsinjazolena ao amin'ny fitsarana ao amin'ny resaka zay zareo ambonimbony ao amin'izao zany dia mba mangataka izay mba avoay misy havanay migaja any dia mba avoaka mangataka justice zay ho an'ny mpiasan'ny tafo rehetrarehetra. Merci. Hello le Tico Navetraka amin'ilay hoe mba averina zany orinasa Tico mba averina koa ny menaka Tico fa mahasalama antsika. Merci Fanirso, amin'andro be miady tsy mitolona natao fanavotana Madagasikara. Merci. Bon bah, voilà la première partie. Et les pendules et le talent de téléphone, ils m'en ont l'air. J'ai essayé de faire des photos mais c'était pas possible. Donc la suite au prochain épisode. Pardon.